Lioka toko fa 12. Ny niendren'ny lohany mpisorona sy ny mpanoradalàna ahafaty an Jesosy. Rehefa mbiakaiky ny andro firavoravona fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay andro atao hoe Paska. Ary ny lohany mpisorona sy ny mpanoradalàna nitady izay hamonoany an Jesosy nefa natahotra ny olona izy. Fa Satana niditra tao anatin'ny Jodasy ilay atao hoe Iskariota, anankiray tamin'ny roa amin'ny folo lahy. Dia nakao amin'ny lohany mpisorona sy ny lehiben'ny mpiambina izy ka niresaka taminy ny amin'izay hamadiany an Jesosy amin'ireo. Dia faly ireo ka nanaiky hanome vola azy, ary nanaiky izy ka nitady izay andro ahazony mamadika azy amin'ireo amin'ny tsy misy olona. Ny niarahan Jesosy nihinana ny Paska tamin'ny mpianany. Ary tonga ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia ilay tsy maintsy hamonoana ny Paska. Ary Jesosy naniraka ny Petera sy Jaona ka nanao hoe, mandehana ka amboary ny Paska ho antsika. Ary hoy ireo taminy, aiza no tianao hanamboaranay azy? Dia hoy izy taminy, indro raha miditra ao an-tanàna ianareo dia isy lehilahy mitondra siny feno rano hifanena aminareo. Manara azy ao amin'ny trano izay idirany. Dia lazao amin'ny tompontrano hoe, izao no lazain'ny mpampianatra aminao. Aiza ny efitrano iarahako mihinana ny Paska amin'ny mpianatro? Ary izy hanoro anareo efitrano malalaka ambony rihana, izay efa nasiana fipetrahana any no amboary. Dia nandeha izy ka nahita arak'izay efa nolazainy taminy, dia namboatra ny Paska izy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka ihinana izy mba amin'ny apôstôly. Ary hoy izy taminy, naniry koa raha naniry aho hiara-mihinana ity Paska ity aminareo, dia mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo fa tsy mba hihinana izany intsony aho ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray kapoaka izy dia nisaotra ka nanao hoe, raisoty ka zarao aminareo. Fa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray mofo izy, ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy sady nataony hoe, ity no tenako izay omena ho anareo, izao no ataovinareo fahatsiarovana. Ary araka izany koa ny kapoaka, rehefa vita ny sakafo dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Fa indro ny tanan'izay mamadika ahy dia eto amiko eto ambony latabatra. Fa ny zanak'olona mandeha tokoa arak'izay nanendrena, nefa lozan'izay lehilahy ahazona manolotra azy. Ary ireo ny fanontany izay anankiray eo aminy ahefa izany. Ny nifandiran'ny apôstôly ny amin'izay ho lehibe sy ny anatra nataon'i Jesosy tamin'izany. Ary nisy koa fifandirana tao aminy ny amin'izay anankiray aminy atao lehibe. Ary hoy Jesosy taminy, ny mpanjakan'ny jentilisa mampanompo azy, ary izay manapaka azy no atao hoe mpanao soa. Fa tsy mba toy izany ianareo. Fa izay lehibe aminareo dia aoka ho toy ny zandry, ary izay manapaka dia aoka ho toy ny mpanompo. Fa iza moa no lehibe, izay mipetraka mihinana va sa izay manompo? Tsy izay mipetraka mihinana va? Fa izaho dia eo aminareo toy izay manompo. Ary ianareo no naharitra nanaraka tamin'ny fankapanahy ny atra tamiko. Koa izaho dia manendry fanjakana ho anareo tahaka ny nanendreny raiky ho ahy, mba hihinana sy hisotro eo amin'ny latabatro amin'ny fanjakako ianareo, sady hipetraka ambony seza fiandrianana hitsara ny firenen'i Israely 12. Ary hoy ny Tompo, ry Simona, indro Satana efa nilofo nitady ianareo ho kororoiny toy ny vary.
nefa izaho nangataka ao anareo mba tsy ho levona ny finoanareo, ary rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo rahalahinao. Ary hoy izy taminy: Tompoko, vonina hanaraka anao aho, na ao an-tranomaizina na dia ho any amin'ny fahafatesana aza. Fa hoy Jesosy: lazaiko aminao ry Petera, raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andà intelo ho tsy mahalala ianao. Ary ho koa izy taminy: raha ny rahiko tsy mitondra kitapom-bola na kitapom-batsy na kapy ianareo, moa nisy zavatra nahory anareo va? Dia hoy ireo: tsy nisy. Fa hoy izy taminy: fa amin'izao kosa zay manana kitapom-bola dia aoka hitondra azy, ary toy izany koa ny kitapom-batsy. Ary izay tsy manan-tsabatra kosa dia aoka hivarotra ny lambany izy ka hividy. Fa lazaiko aminareo, tsy maintsy ho tanteraka amiko izao voasoratra izao hoe: ary izy natao ho isan'ny mpanota. Isaia 7:12. Fa efa ho tanteraka ny amiko. Ary hoy ireo: Tompoko, ndreto sabatra roa. Dia hoy Jesosy taminy: aoko izay. Jesosy tao Getsemane. Ary nivoaka Jesosy koa araky ny fanaony dia nakao an-tendrombohitra Oliva izy, ary ny mpianatra koa nanaraka azy. Ary raha vao tonga tao amin'izany tany zany dia hoy izy taminy: mivavah mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Ary izy niataka taminy tokony ho indray mitorabato dia nandoalika ka nivavaka hoe: raiko, raha sitraka dia esory amiko ity kapoaka ity. Nefa aoka tsy ny sitrapoko anieno atao fa ny anao. Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery azy. Ary fadiran'ovana izy ka dia nivavaka mafimafy kokoa, ary ny dininy dia tahaka ny raha nipotrapotraka tamin'ny tany. Ary noho nitsangana avy nivavaka izy dia nankeo amin'ny mpianatra ka nahita azy matory na alahelo. Dia hoy izy taminy: nahoana no dia matory ianareo? Mitsangana ka mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Niny samborana any Jesosy. Ary raha mbola niteny Jesosy indreo tamin'ny vahoaka, ary ilay atao hoe Jodasy isan'ny 12 dia nandeha teo alohany ka nanatona any Jesosy hanoroka azy. Fa hoy Jesosy taminy: ry Jodasy, fanoroana va no amadianao ny zanak'olona? Ary izay teo aminy raha nahita izay efa hanjo dia nanao hoe: Tompoko, hamily amin'ny sabatra va izahay? Ary ny anankiray teo aminy dia nikapa ny mpanompo ny mpisorona be ka nahafaka ny sofiny ankavanana. Fa hoy Jesosy namalika nanao hoe: aoka ihany na dia izao aza. Dia nanendry ny sofiny izy ka nahasitrana azy. Ary hoy Jesosy tamin'ny lohan'ny mpisorona sy ny lehibe ny mpiambina ny tempoly ary ny olona izay tonga hisambotra azy: mivoaka mitondra sabatra sy langilangy toy ny sambotra jiolava ianareo? Raha teo aminareo isan'andro teo an-kianjan'ny tempoly aho, dia tsy nanintsy tanana tamiko ianareo. Fa izao ny fotoanareo sy heriny maizina. Iny tsaranan'i Jesosy teo anatrehany Kaiafa sy ny nandavan'ny Petera azy intelo. Ary izy ireo nisambotra an'i Jesosy dia nitondra azy ho ao an-tranon'ny mpisorona be. Ary Petera nanaraka teny lavidavitra eny. Ary raha namelona afo teo kianja ireo ka nipetraka, dia mba nipetraka teo aminy koa Petera. Ary ny ankizivavy anankiray no nahita azy nipetraka teo anilan'ny afo dia nandinika azy ka nanao hoe: ity koa nomba azy. Fa izy nandaka nanao hoe: raha vehivavy tsy fantatro izy. Ary vetivety foana rehefa afaka izany dia nisy olona hafa koa nahita azy ka nanao hoe: ianao koa mba namany ireny? Fa Petera nanao hoe: raha lehilahy, tsy mba namany aho. Ary rehefa afaka tokony ora iray dia nisy anankiray koa nitompo teny ka nanao hoe: ile io nomba azy marina tokoa, fa Galiliana izy.
fa hoy Petera, raha lehilahy tsy fantatro izay lazainao. Ary niaraka tamin'izay raha mbola niteny izy dia nisy akoho naneno. Ary ny tompo nitodika dia nijery any Petera. Ary Petera na tsiaro ilay teny ny tompo no lazainy taminy hoe, raha tsy mbola misy akoho maneno anio dia andahay intelo ianao. Ary nivoaka Petera dia nitomany mafy indrindra. Ary ny lehilahy izay nitana an' Jesosy dia nanao azy ho fiomehezana sady nikapoka azy. Ary rehefa nanampy maso azy izy dia nanontany azy hoe, maminany, iza mono namely anao? Ary ny teny ratsy izy nilaza zavatra maro hafa koa nanaratsiany azy. Ary raha vao nazava ny andro, niangona ny loha olona, dia ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoradalàna ka nitondra an' Jesosy ho eo amin'ny Sinedriona dia nanao hoe, raha ianao no Kristy dia lazao aminay. Fa ho izy taminy, na dia ilaza aminareo aza aho dia tsy hino ianareo, ary na dia anontany aza aho dia tsy hamaly akory ianareo. Fa hatramin'izao ny zanak'olona dia hipetraka eo an-tanana ankavanany herin'Andriamanitra. Dia hoy izy rehetra, zanak'Andriamanitra vary ianao. Ary hoy izy taminy, voalaza anareo fa izano izy. Ary hoy ireo, ka inona indray no ilantsika vavolombelona? Fa ny tenantsika no efa nandre tamin'ny vavany.